vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny tsifan'ny lehibe indray lasana bamalala mihaona amintsika amin'izao fotoanan'izao fa alby indray ny tena koa mihaona aminao eto androany. Dia miarabanao togeto indray miaraka aminay manatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ary ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy. Dia manona fiadan'ny tompo amintsika rehetra ary dia ny fiadan'ny tompo hanapaka anatinao tsirairay avy izay miaraka aminay ary misaotra anao ihany koa ny fidy an'ity fandarana miaraka aminay amin'ity fandarana ity indray androany. Matoky sy mino fa tsy ho verimaina ny fotoananao eto akory ary tsy ho diso anjara ihany koa ianao raha tonga miaraka aminay fa samy handray fampahirezana, samy handray hery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay rahantsika eto sy ny fandarana izay rahantsika eto amin'ity androany ity. Raha androany votoka eto teteny aminao hoe tsy kisendrasendra akory ny natogavanao eto, tsy kisendrasendra akory ny antony natogavanao eto, tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia teteny anao hoe maritatra amin'ny farany dia aza veran-dalo fotsiny izao fotoana anankiray ahafahan'Andriamanitra mikasika anao eto amin'ity androany ity raha lasana vavimalala. Ka dia tahin'ny tompo tonga soa izay rehetra voalohany tonga eto. Ianareo izay efa paketo kosa dia arabaina manokana ihany koa ary dia faly be tena ko mahita anareo. Androany dia rahana vavintsika Sylvie ao Koety niditra voalohany teto androany. Ka takany mahazatra moa dia rahana vavy Sylvie nareo any Koety, Arabia Saodita, any Chine, any Madagasikara, any Oman, satria fa misy avy any Oman koa tsika eto no mandray no misiraka an'ity tsodrano ity. Ety am-panovoana aloha dia mialatsiny amintsika ny amin'ny fahatarana ary raha remarika antsika dia tsy misy ny fandary tsy milancer indray le page tsika anankiray le Andramoka Izaho page noho ny antony ara teknika tsy mety indray koa tsy mety lancena live. Ka dia izay somary natalatsika satria mbola niezaka niala nenina mba handefa live anankiroa araka mba efa nezahantsika nefa moa dia tsy nety ka tsy manina fa dia verina amin'ity iray ity ihany tsika mandra-pandeha indray indray izay no natalatsika ka dia lanatsiny fa fantatra rehefa adiny roa zao ny décalage amin'ny 12 alina zao anareo na Madagasikara efa ifonareo any Chine misaotra anareo hatrany ary dia mamerina fialatsiny fa dia izay moa ny zava-misy miarakaraky ny ezantsika anaovana zavatra tsara na misy sakatsakana ihany koa avy amin'ny ratsy ka izay no nahatonga antsika tarabe amin'ity androany ity. Tsy dia ela intsony ary tsika anatin'ny fandarana sy ny fifampiarabana ity nitsodranonareo androany Jeremia 4:7-20. Tsodrano ho anareo Jeremia 46:27 aminaran'i Jesosy manao hoe ko aza matahotra anao ry Jakoba mpanompo karazan'ny vadim-pory Israely fa indro avonjeko avy any amin'ny tany alavitra anao ary taranakao avy any amin'ny tany nahababo azy. Dia verina Jakoba ka hiadana, eny andro fa izay izy ka tsy hisy anahitaitra azy. Halleluia, amen. Dia tsisy anahitaitra anareo tokoa ania
fa de tena amerina anareo Andriamanitra amerina ny fiadananareo andry fa izay anenareo halleloia mainna zay ny tsotra aminareo tamin'ny tiandroany tika raiso amin'ny mpifaliana lasana bavy malala nanarakaraka nanavavy Sylvie tao ny nanaraka anazy izy tao raha nambiny Tsomakrina any Koweït ihany koa Tina Serikoko Chine Razana So Sylvie $100 Koweït Niana Mayenso Italie Marie Hortensine Koweït Ebe Manambotso France Koda Léonie Koweït Itody Raonso France Tonga So Yama Koweït $100 Koweït de Tonga So Lovely France Ingolina Andrina Soul France Ingolina Rodriguez Arabie Saoudite Shelina Rosemina France arabaina manokana fa androany feno 3 taona androany batisa andranabavitsika Rosemina afaka siranabavy Suzelle afaka mirary soan'izy ireo tsika anniversaire ny batisa andrzareo androany zava-dehibe zany mirena tsara izy miravavy de aza miova de mijoroa hatramin'ny farany halleloia falibe mirabanareo ao ihany koa Kodanila Belgique Gina Chine ao ihany koa Angela Arvelo Oman Asany Apostole Madagascar Marie Hortensine efa teneniko teo Mami Koweït Tojo Allemagne Soameva Chine Artisanay Madagascar Kadaka France Artisanay Madagascar Artisanay Madagascar te France Oceana Madagascar Noélie Fantou France de tahiny tompo ihany koa nambiny Tsomakrina efa teneniko teo tahiny Jesosy Erikaraky France Rantalina Moisarlina Madagascar Zamina Kamaradiny Jesosy France Mampionina France Marie-Jo États-Unis Jesosy Mpandresy Madagascar Razana Monique Koweït Angèle Pagès France Anjadimona Allemagne tahiny Jesosy $100 Andrina Suzelle Koweït Suisse Mouli Gilda Koweït tahiny Jesosy izy koa mbola tsy voaraba koa ohatrany voaraba tao ngambany ny eo ihany sisa noverimberina Soameva France Moni France Marie Eulalie Koweït Tsisisorana Suzelle zay ary no fiarabana halleloia de tahiny tompotsika rehetrarehetra melo anzahatrehetra aloha melo anzahatrehetra aloha de andao tsika aloha ivavaka tsika tsika ivavaka ametraka ny fotoana eo-petratan'Andriamanitra ka nitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana androany de ranabavitsika Suzelle halleloia andao rehefa nysotsika aloha Suzelle nitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana anomboantsika ny fotoana de avy hatrany de inoilitsika de hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ohatrina satria efa lasalasa ihany ny fotoantsika misaotra anareo amin'ny fiarabana filalitsoana azy mirahavavy de Andriamanitra manam-piapasoana koa hamaly fitia anareo tahiny tompo ary Suzelle anao avy hatrany ny fitenenana tahiny tompo pastera de tahiny tompotsika rehetra raha vavaka asika metraka zao fotoana zao am-pelatanan'Andriamanitra raha misaotra anao ary Andriamanitra tsara anareo makasitraka anatsofan'Andriamanitra amin'ny tontolo andronay androany misaotra Jesosy satria mba tonga hiditra tsirairay avy reto de tena mbola noho ny fitiavanao noho ny fitahianao noho ny famindramponao aminay Jesosy isaoranay anao izay nataonao taminay tsirairay avy reto nandritra ny tontolo androny Jesosy malalo hotantaninao zay ombinao zay arovanao zay menao fahasalamana esy tanjaka zay Jesosy isaoranay anao lehibe izany Jesosy malalo zay rehetra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao Jesosy malalo tamin'iny tontolo andro iny na ny eritreretin'ny sainay na any anatin'ny fonay tsy miloka tany Jesosy
dia aoka ny anao mpanindra fo aminay. Manindra fo aminay Jesosy malalo, diovy ny fo mampanana rehetra mba tena mendrika anao indray androany, mba hita ny fahasoavanao sy ny voninahitra ao indray izay androany Jesosy. Jesosy malalo, mangataka ny famatrianao Jesosy mba hirotsaka aminay tsirairay avy amin'izao ora sy fotoana izao, satria tena mila izay andray anjara eto Jesosy. Dia aoka ny mba ho avy aminao reriany ny teny rehetra izay hotoriana eto, teny rehetra izay aloka ny vava-panompinao eto. Miasanao fanahy masina amin'izao ora sy fotoana izao, manatrea feno izao fotoana izao fa milanao tokoa izay. Ary aoka koa ianao fanahy masina tena hoe hiasa sahady ny fonay tsirairay avy, mba tena ho tany lonaka tokoa handray amin'izany teny izay hotoriana izany, ary mba tena moazato eny hanimponay tsirairay avy izany teny izany, mba tsy handalo fotsiny ihany Jesosy, fa mba tena hoe hilentika tanteraka any anatin'ny fo, anatin'ny saina, anatin'ny fanahinay, ary dia tena hoe hitondra voka-tsoa eo amin'ny fiainanay tokoa, hitondra fiovampo, hitondra fiovam-panahy aminay tsirairay avy Jesosy, ary indrindra fa hitondra fanambinana eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Dia misaotra Jesosy satria mihitsy matoky izay fa mihaino izany vavaka izany ianao. Tera laza voninahitra tetolotra eo anao rery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranabavy Suzelle isika tao anatin'izay vavaka mamy izay nentina nanomboana ny fotoana izay. Andriamanitra manaka mpahasoavana anie amaly fitianao mitombory sady mitombory fahasoavana hatrany ranabavy Suzelle. Eloila avy hatrany tsika fa nefa arabaiko aloha hitody Raonso eto en France, Marie Eulalie Fabiola zanaka andava Koety, Erika Rak France efa narabaiko teo, Marina Tiana Canada razana So Sylvie efa narabaiko teo. Tonga soa daholo nareo dia mahareta hatramin'ny farany isika mianakavy. Alleluia. Kadaka moa efa narabaiko teo ihany koa France. Meno finaritra tolera tsika rehetra no antetitsika dia avy hatrany dia hiditra avy eo ranavavitsika maheno soa hitondra antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ialatsika tamintsika tokoa fa maly tsy nisy ny fandarana noho ny antony manokana nisy ilay izy aloha androany, dia ilarintsika mba hisy foana. Itomparintsika rehetra meno finaritra tolera isika tsirairay avy. Amen. La
Halleloia soratsika n'Andriamanitra zany izy zany mino nampairanareo zany izy zany a mahereza Jehova hiady ho anao Andriamanitra ombanao a inona ary ny mamperikerika atsika inona ary ny mamperikerika anao manana finoana dia tehirizo ny finoanao a tehirizo ny fahatokinao an'Andriamanitra tsy manana fa tsy zany tsika halleloia tsara ny roziny ny Charline dia tany tompony eny a tany tompontsika rehetrarehetra raha tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra mampahery le hira lina mandisotra anareo voninahitra n'Andriamanitra fa na dia tsy nisy aza ny fandarantsika maly a ny eo nafarantsika tamin'ny latsinainy nandefa n'le hira vaovao le challenge nataontsika dia androany a nahazo retour tamin'ny olona topony iniriny dia tsisy akory zany fa namantsika tiany moa no topony iniriny dia Rafaralampivady Lilia sy Gerson Rafaralampivady izay mpitarika ny groupe Talent for Jesus dia zareo efa mpiara-miasa amintsika ao satria tadidinareo a misy an'le hiran'zareo anankiray dia mbo anatin'le clip ao no tenako manatsony zareo mba hitondra tena tamin'ny Covid nalaza be tao Madagasikara nandripaka tao a dia nifirany salamy faraika nanao an'le hira salamy faraika amin'ny sivifolo zareo dia mba niantso tamintsika mba misy fiaraha-miasa dia nataontsika challenge iny zany nira faharoa nataontsika challenge teto amin'ny groupe izay maharesy dia tena mahafinaritra fa tena andranomaso nandraisan'izy ireo any faly be mihitsy zareo raiky nandray nahita ny zavatra nataontsika tahaka an'le challenge nataontsika ilay an'ny groupe feon'ny mpandresany ao Tamatavy faly be kory zareo tamin'ireny nanaovantsika an'ilay challenge dia faly be koa ny groupe Talent for Jesus sy izy mivady mpitarika tamin'ny challenge izay nataontsika dia miandry indray tsika halleloia efa miandry indray ny vidéo antsika manaraka ao ataontsika fa inona moa fa tsy dia izay no mety mba hahafantarina antsika eto zany a mampiray saina mahafinaritra be mahakasika be andry zareo mahita hoe maneran-tany zany a
dia misy firaisam-po be tsika dia misy ny avany Canada, misy ny avany Suisse, misy ny makany États-Unis, misy makany avany Allemagne, ny avany Koweït, Arabie Saoudite rehetrarehetra, Madagasikara, France, Chine, Belgique rehetrarehetra miara-manao an'ilay hira anankiray iny dia mahafinaritra be izy fa dia ataontsika fanao iny. Halleloia. Mampanantena anareo zahay eto amin'ny groupe Zemarisy fa tsy faharoa akory iny sady farany fa ho avy indray manaraka afaka elaelany fa dia tena mahafinaritra izy fa dia misaotra antsika hono, misaotra anareo fa tena nalindatsa dranomason'ny tompony hira mihitsy nanaovantsika an'ilay hira dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra izany. Dia mankasitraka anareo groupe Zemarisy satria tsy nanao an'io moa nareo dia inona moa nataontsika teo firaisapo, firaisan-tsaina avy aty amintsika no nahavitanan'ireny. Izay no ela hitra amin'ny ten'Andriamanitra isika dia avy eo miverina eto amin'ny famelabelarana. Tay tompo ranabavy maheno soa menanao ny fitenenana soa dia mbola misy vavao tsy voarabako aloha ohatry ny efa nareo rehetra ihany teo mbola tsisy vavao niditra izay ary aja domona tahiny Jesosy laovilitinafy narabaiky teo lasarytsika meno finaritra daholo dia tahiny tompo isika menakavy. Tahiny tompo zoko maheno soa anao ny fitenenana. Tahiny tompo paster dia mankasitraka nanome fitenenana fiadanan'ny tompo mba antsika tsirairay avy. Alleluia. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany no ahafako mizara izao teny masina izao. Raisitsika ary ny baibolitsika ka velarintsika ao amin'ny ohabolana toko 4 andininy 7:20 izay mivaky toy izao amin'ny alalan'i Jesosy hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy no hiaviany aina. Alleluia. Mazava zany ten'Andriamanitra zany ry havana ampiana amin'ny soramandro manao hoe fananarana mba ankatoho. Izy ity zany dia fiangaviana anatra ho an'ny manan-tsaina mba ankatoho. Tandremo ny fonao. Zavatra tokana no asiana tandremantsika mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra. Izany hoe misy zavatra hafa marobe efa tandremantsika fa asiana tandremana manokana mihitsy ato amin'ny fotsika. Misy antony ao. Iza ilay mampitandrina? Andriamanitra ny mampitandrina. Ary isika olombelona tsy irairay tsy ankanavaka no entanina, anarina mba hitandrina, hiaro an'io fo io. Inona avy moa zany ny zavatra hafa mety ho tandremantsika? Ny zanakitsika zao dia tsapantsika hoe arentsika. Tandremana mba tsy ho lavo, tandremana mba tsy vary lavo, tandremana. Ny arentsika eo amin'ny fiainana andavanandro ny zavatry ny tany dia tandremantsika satria ilaitsika. Ohatra fotsiny zao amin'izay hoe ny olona manana arena be lehibe eo aminazy dia matetika maka mpiambina mba hitandrina ny fananany. Dia raha hidirantsika lalindalina koa dia ohatra ny olona manana fahefana ambonimbony dia maka olona mihitsy karamaina hiambina ny ainy. Amin'ny teny baiko hoe garde de corps. Marobe tsy voatanisa zany fa samy mahatsapantsika tsirairay hoe ity ny arena arovako sy tandremako. Fa eto ry havana tena hoe mampianatra antsika Andriamanitra androany, mampatsiahy antsika, manoro antsika ny sekre hoe tandremo ny fonao. Ny fo zany ny tena tokony ho tandremana. Dia misy an'izay koa nany amin'ny tenin'ny soratra masina hoe sambatra ny madio fo. Raha ohatra aloha ka asiana tandremana ilay izy dia natao madio zany fa tsy natao maloto mihitsy mba tena hoe lavitry ny faharatsiana. Tsika koa mitandrina mba tsy lavo any amin'ny fakapanahy. Fa maninona ilay fo no asiana tandremana? Satria avy aminy ozy izy ny haviany aina. Inona moa ry havana ty aina ty? Matetika izy io henontsika foana hoe velonaina, mananaina, fofinaina. Fa andao androany hidirantsika lalindalina koa hoe
inona moa zany aina zany? Avy aiza ny aina? Avy amin'Andriamanitra ry havana ny aina. Ity aina ity dia andao jerentsika any amin'ny Genesisy. Genesisy toko 2:7 izay mivaky toy izao amin'ny alalan'i Jesosy hoe: ary vovotany no namoronan Jehovah n'Andriamanitra ny olona, ary nofofony fofinaina mahavelona ny vavorony. Alleluia. Ary nofofony fofinaina mahavelona ny vavorony. Alleluia. Ry havana, vovotany, raha ohatra ka hidirantsika izy dia hoe tanimanga. Ao amin'ny ten'Andriamanitra na hoe tanimanga. Zao ry havana, ihatra kely amin'ny fanazavana ara-tsiansa fotsiny hoe ny tanimanga tsy ny tany rehetra nanaovan'Andriamanitra olombelona fa ny tanimanga. Ny tanimanga dia fitambarana lipida sy protide. Ataovy ny analizy fa tsy diso zany. Dia ny olombelona, ny selula n'olombelona, ny sela manome n'olombelona dia sela mitambatambatra, antsoina hoe selula. Dia io sela io selula io dia fitambarana lipida sy protide. Zany hoe le vovotany, le fitenena hoe tanimanga zany amin'ny mahavovotany tanimanga anazy tsy hoe mandeha ho azy iny, fa tena mihitsy manambara an'le maha-olombelona antsika, maha-olona antsika, maha-olombelona antsika. Fa kosa eto amafisiny hoe nasiny fofinaina mahavelona. Zany hoe rehefa velona isika dia olombelona. Olombelona avy amin'Andriamanitra, io fofinain'Andriamanitra no nomena antsika. Zay le aina. Io aina io dia noraisitsika avy amin'Andriamanitra teo ampaharinantsika tsirairay avy. Ary io aina io ihany koa nentsika miverina any amin'Andriamanitra rehefa hiala eto an-tanitsika. Io aina io no entintsika miverina any aminy. Marina hoe afaka aina rehefa maty fa io aina miafina ao anatin'ny fo io no entintsika miverina any amin'Andriamanitra rehefa hiala eto tsika. Manamafy an'izany Jaona 7:7 ka hatramin'ny 4:30 izay mivaky toy izao amin'ny alalan'i Jesosy hoe: fanononaka eo amin'i Jesosy izy dia hita fa efa maty sady izy, ka dia tsy mba mitapahiny ny ranjony, fa ny miaramila anankiray nandefina ny lanivony, ary niaraka tamin'izay dia nisy rasirano nandeha. Zany hoe i Jesosy mihitsy manam-porofo fa rehefa maty, voaporofeto fa rehefa maty dia ao amin'ny fo ao amin'ny lanivo zany eo amin'ny lanivo sokafana dia mifandray amin'ny fo, tsy mitempo intsony ny fo. Zany hoe efa tsy ao intsony le aina. Ohatr'izay koa rehefa misy olona maty, rehefa misy olona hoe tapitra ny androny, tsy miaina intsony izy dia ny fitempon'ny fo no manambara hoe tsy miaina intsony izy. Noho izany ry havana dia azo lazaina hoe efa miaro ny aina isika rehefa mahafantatra fa ao amin'ny fo ny toeran'ny aina. Ara-panazavana zay, ary voamarina ara-tsiansa, fa tsy voatery hoe ho amarinina ara-tsiansa akory fa tena hoe ara-pinoana. Ka raha ara-pinoana ny antarantsika an'izay fanazavana zay dia vao mitsaika ny zazakely anankiray dia io taovan'ny fo io no arian'Andriamanitra voalohany. Milatsaka ao anatin'ny tranon-jaza ny zaza dia mandeha maka ny toerany miahitra izay aka aina avy ao amin'le reny dia ny taova voalohany foron'ny hormone anangana ny olombelona ny zaza iny dia ny fo, satria ao anatin'ny fo ny toerany aina. Alleluia. Fatandremana satria mila mitandrina tsika, satria io fotsika io nitadiavin'ny devoly ho alaina. Io fotsika io no tadiavin'ny devoly anjakana. Ka rehefa manjaka ao ny devoly dia ho azo ny mora foana le aina zay tokony ho anaraka ny sitrapon'Andriamanitra, zay tokony hiverina any amin'Andriamanitra,
amin'ny fotoana alantsika ety ambonin'ny tany, fa kosa io ny tanjon'ny devoly. Zay ny antony mahatonga an'Andriamanitra eto manafatra hoe tandremo ny fonao. Raha tsinga ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny liko toko 2:27 izay mivaky toy izao amin'ny alalan'i Jesosy hoe fa Satana niditra tao anatin'ny Jodasy, ilay atao hoe Iskariota, anankiray amin'ny 12 fa i Satana niditra tao amin'ny Jodasy, ilay atao hoe Iskariota, anankiray ao amin'ny 12. Alleluia. Raha niditra tao amin'ny Jodasy ry havana ny Satana, dia ao amin'ny fony izy ny nanjaka. Satria talohan'io dia efa naloto ny fon'ny Jodasy, mialina an'le nanositra dibilo tamin'i Jesosy izy, efa nitady-hevitra izy hamadihana an'i Jesosy, dia maloto ny fony. Ry havako malala, sarobidy ny aina, ary io aina io no naharian'Andriamanitra antsika, sy iverenantsika any amin'Andriamanitra. Sika tokony tonga ny tafy nofo amandrà, dia natao hiaro ny fo izay toerantsika, izay be ao am-po no alohaky ny vava, ary izay misy ny fotsika no misy ny arentsika. Koa andao ry havana, andao hikatsaka arena izay mifototra amin'Andriamanitra. Andao metsika toerana ambony indrindra Andriamanitra, mba tena ho aina velona hiaraka amin'ny mandrakizay isika tsirairay avy. Dia manentana antsika tsirairay avy ry havana, izany ten'Andriamanitra izany mba ahafahantsika mandinika, ahafahantsika manapa-kevitra, tapao ny hevitra androany. Iza no safidiako? Jehova sa i devoly? Iza no omeko ny foko? Iza no targetrana, iza no ampanjakako ato anatin'ny foko? Satria rehefa mazava amintsika izay lalana izay dia afaka velona ao amintsika le aina nomen'Andriamanitra antsika. Za ry havana dia tsy lavorary mpanota mbola tsy mendrika, fa miezaka kosa miaro an'ity fo keliko ity. Miezaka manome toerana an'Andriamanitra ato anatin'ny foko amin'ny alalan'ny fanompona anazy, amin'ny alalan'ny fanoloran-tena ao aminy, ijoro mba le aina nomeny anahy ho tehirizina amin'ny alalan'ny fitiavany sy amin'ny alalan'ny fahasoavany sy ny famondrapony, ho voatahiry anie Jesosy dia izany koa ny angatako sy angaviako amintsika tsirairay avy izay menao izao toriteny izao hoe mangataha, hitalahoy amin'i Jesosy hoe Jesosy arovo ny foko, Jesosy tena hoe tehirizo ny foko ho feno anao. Fa rehefa fenontsika an'Andriamanitra ny fotsika ry havana, dia ain'Andriamanitra mitahiry ny aina ho ao amin'ny mandrakizay. Dia andramoka izaho izany hoe mitalao amin'Andriamanitra, tsy vitantsika rery, mitalao amin'Andriamanitra isan'andro hoe Jesosy Andriamanitra Jehova anjakao ny foko, mba tena hoe ho voatahiry le aina nomenao ahy. Ny voninahitra sy ny dera dia an'Andriamanitra irery ihany mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia. Sitraka sotra indrindra ranabavy maheno soa. Alleluia. Tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay nentinao izay. Alleluia. Andriamanitra manankeam-pahasoavana anie hamaly fitianao, mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany. Misaotratsika rehetra ihany koa mankasitraka azy izao izy mandray anjara ireo, fa mampahiry zareo foana ny fampahirizana avy amintsika. Ny fankasitrahana ireo izany mampahiry zareo foana, ka dia misaotra mankasitraka anareo tsirairay avy. Ohabolana toko 4:7 no nivakindrana bavisika. Za kosa maky ny ohabolana toko 4 vakiko manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 7 dia mazava amintsika sady ilay tokony ho azavaina. Ny ten'Andriamanitra ohabolana toko 4:20. Anaka tandremo ny teniko, atongolana sofinao ian'ny filazako,
aza vela iala eo masonao izy fa raketo ao amponao. Fa haina ho an'izay mahazo azy izy ary-pahasalamana ho an'ny nofondrehetra. Tandremo ny fonao mihoatra aloha izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy no iavian'ny aina. Ary avakitsika ny andininy faharoapolo sy faraiky amby roapolo dia efa fantatritsika sady hoe ny fotsika ity nge ry havana malaly. Alleloia. Ny fotsika ity dia tahaka ny coffre. Ny coffre ngamitsika tsy hitahiry gazety anaty coffre na ohatra hoe hitahiry zavatra tsy dia makaiza. Fa ao anatin'ny coffre io vy matevina be tsy azo atao ninninina dia kody. Misy kody tena matetika kody sarotra hita mihitsy satria misy zavatra sarobidy eo, mety tombam-pananana ny ao, mety firavaka sarobidy, mety vola makarena be ao anatin'io coffre io. Ka raha misy mamaky ny trano, afaka batain'ny olona ny écran ny ordinateur, afaka batain'ny olona ny ordinateur, afaka batain'ny olona ny télé, afaka batain'ny olona ny zavatra ao an-tranonao, fa ny zavatra sarobidy indrindra dia ao anatin'io coffre io. Ka ny fotsika zany raha vakitsika ny andininy faharoaky amby roapolo dia zao le tenin'Andriamanitra, aza vela iala eo masonao izy, ninona le izy? Le tenin'Andriamanitra fa raketo ao amponao. Misy zavatra maromaro vitsivitsy fitehirizana ny tenin'Andriamanitra taloha. Ny fitehirizana ny tenin'Andriamanitra taloha dia mety tamin'ny vato. Tatsika tsara fa tamin'ny vato nandratan'Andriamanitra ny didy. Mety amin'ny hoditra, mety amin'ny lamba, mety amin'ny taratasy, orona taratasy. Dia fantatra fa ny tenin'Andriamanitra rehefa nidina avy any amin'ny tendrombohitra Sinay i Mosesy dia nitondra an'ilay didin'Andriamanitra tamin'ny vato fisaka. Dia tezitra tamin'ny zanak'Israely izay nilasa nandeha nanompo ilay omby lahy kely volamena Mosesy dia nivakivakiny nytorotorono le vato fisaka dia rava tahaka ny vovoka. Nefa niny tokony ho vakina tamin'ny tenin'Andriamanitra, tokony ho vakiny zanak'Israely rehefa tonga tery ambany tery i Mosesy. Fa nivakiny Mosesy, niankina tamin'ny Mosesy zany vao nivakiny Mosesy le izy dia tsisy navaky ny olona rehetrarehetra. Raha atao amin'ny orona taratasy, misy fotoana indray atao amin'ny tepoly orona taratasy ary rehefa rava sy mainy tepoly dia mahita koa ny taratasy. Voaroban'ny olona dia potika ny anjaran'ny trano tao. Dia tsy resaka fa samy mahita an'izany atao hoe ilay tantara teatra malagasy nalaza be taloha hoe ilay boky nidorana nefa tsy may. Ilay boky nidorana nefa tsy may. Nisy ny tsy may fa inge boky ihany. Natonga an'ilay boky nidorana fa tsy may nentin'Andriamanitra nanehoana ny voninahiny. Fa raha zany zao mieritreritra fa raha ty baiboloko ity zao ny fananiko dorana circulation safidiko ny nandotry azy dia may ihany tokoa io. Zany hoe natonga n'ilay teny ato hoe raketo ao amponao dia araky ny filazany amin'ny salamo mihitsy zao vakitsika ny salamo fa 7:1 nge andininy fa 1:1. Salamo fa 7:1 andininy fa 1:1. Ola tenin'Andriamanitra, atao-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Atao-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Zany hoe ao izy tsisy afaka mamaky, tsisy afaka mandrava tahaka an'ilay vato fisaka. Ao izy tsisy afaka mandoro tahaka an'ilay boky nidorana rehefa tsy may. Ao izy tsy afaka misy manao ninina fa ao am-poko. Za tompon'ny foko, za manana ny accès amin'ny foko, za manana ny combinaison ny fanokafana an'io coffre io foko io dia azo antoka fa ao anatin'ny foko nitehirizako ny tenin'Andriamanitra dia tsisy nizaniza afaka maharary. Zay mahatonga ilay tenin'Andriamanitra hoe tandremo ny teny fa tonga lany ny sofinao iain'ny filazako ary aza vela iala eo maso izy ka raha keto amponao satria maninona
raha tehirizina ao am-ponao zany ny tenin'andriamanitra, inona ny vokatra io tenin'andriamanitra io dia ny toy any andiny fahatelombapolo aina ho an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. tena hoe iavian'ny aina zany. Zany hoe eto zany ry havana dia resakitsika hoe le tenin'andriamanitra ny tena zava-dehibe aloha voalohany. Ny tehirizana n'le tenin'andriamanitra zany ny tena nasarom-piaran'andriamanitra. Ary Andriamanitra rehefa nijery tao anatin'ny tenantsika io dia ny toerana sarobidy indrindra dia ny fotsika. Ary io ihany koa ny sarobidy indrindra amin'ny fiainantsika. Mety misy olona maratra mafy tsy mahatsiaro tena, fa mbola mitempo ny fony dia mbola velona iny olona iny, mbola afaky ny atsiaro tena iny olona iny. Misy olona le mpitondra Formule 1 Michael Schumacher, amataonana izy tsy nahatsiaro tena, nanao accident izy, amataonana izy tsy nahatsiaro tena, dans le coma zany, fa ny fony mbola ny tempo anisy zao velona any. Afaka tsy mahatsiaro tena zany ny olona herintaona 2 taona, misy mihoatran'izany ary tsy mahatsiaro tena, fa ny fony mbola mitempo. Ao nefa ny aina. Raha ohatra zany misy olona zany hoe efa déclaré hoe maty ara-tsaina, fa mbola tsy alevony ny olona satria ny fony mbola mitempo, fa izy efa tsy mahatsiaro saina intsony. Tadidina efa ny olona tsy mahatsiaro saina ao anatin'ny nofiny ao mbola afaka mahita, afaka mbola iresahan'Andriamanitra. Le fotsika zany raha tandremantsika dia voatahiritsika le tenin'aina. Le tena hoe fahasalamana ho an'ny nofo rehetra, zany hoe voatehirizinao amin'ny fonao zany tsy very le tenin'Andriamanitra dia salama aloha ny nofinao. Dia mahazo aina ihany koa, aina ho an'izay mahazo azy. Ka zay no mahatonga ny fotsika mila tandremana. Fa ao no afaka hitoeran'ny tenin'Andriamanitra, azahoan'ny tenin'Andriamanitra aina indrindra. Atompoko ny iraketako ny teninao. Ka raha ny foko tsy tandremako dia tsy voatahiriko ny teninao. Raha io foko io zany tsy matoa ny kofra ny hitahirizana zava-tsoa dia sarotra be mamany iny, tsisy maravy. Fa raha kofra misokatra dia tsisy zava-tsarobidy azo atao. Ary za tena ianao, nanao ny zavatra rehetrarehetra Andriamanitra andritra ny enemana, melohan'ny tsarany dia nanao antsika olombelona izy aloha. Misy publication zay zareko foana zay matetika satria mahafinaritra izay nanomboka tamin'ny 2015-16 tany no zaran'izy iny. Dia mandraky tia androany le isaky miveronao dia zareko satria mahafinaritra rehefa hanomana sabata. Fa maninona moa tsika no nataon'Andriamanitra tamin'ny andro fahaenina? Ary maninona moa tsika ny tsy maintsy nasiana tamin'ny andro fahaenina? Satria tsotra, hitsahatra Andriamanitra. Hitsahatra Andriamanitra amin'ny andro fahafito. Aiza ary Andriamanitra ny hitsahatra? Ho sa etena? Eny ambony rhinocéros? Eny ambony vaton'ampo ve? Sa eny ambony rano? Sa sanatria eny ambony bibilava? Nanao ny toerana hitsarana izy aloha dia ny fotsika. Dia ao izy ny mitsahatra. Tsy afaka hitsahatra amin'ny andro fahafito Jehovah raha tsy viditsika tamin'ny andro fahaenina. Tsika ihany no manana fo. Tsy afaka hitoetrana anatin'ny fonina biby Andriamanitra. Tsy afaka hitoetrana any amin'ny fonina voninkazo Andriamanitra. Tsy afaka hitoetrana any amin'ny foniny vatolampy fa amin'ny fotsika olombelona. Zany no mahatonga antsika mila mitandrina ny fotsika. Hoy izy Jesosy, raika antsika ijery Matthieu 5:10. Matthieu 5:10, andiny 7:20 ka hatramin'ny 20 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu 5:10 andiny 7:20 hatramin'ny 20. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Andiny 10:20, andaovaka isika Matthieu 5:10 andiny 20. Apeterina marika anao taminay lazao aminay ny hevitra ilay fanoharana zany.
ary hoy Jesosy, ianareo koa va mbola tsy mahafantatra ihany? Tsy fantatrareo va fa tsy izay rehetra miditra amin'ny vava dia makao amin'ny kibo ka avoakany. Fa tsy fantatrareo va fa izay rehetra miditra amin'ny vava dia makao amin'ny kibo dia makany amin'ny fivoahana. Fa izay mivoaka amin'ny vava kosa dia avy ao anatin'ny fo. Ka izany no maloto ny olona. Fa avy amin'ny fo nisy nivoahan'ny sain-dratsy dia vonoan'olona sy fakambadin'olona sy trangatsangana ny anatra sy ny ampanganainga sy ny fitenenan-dratsy. Izany no maloto ny olona fa tsy ny mihinana amin'ny tanana tsy misasa tsy mba haloto ny olona. Ty aloha dia azavaiko. Alohan'ny resantsika ny resaka fo. Matetika io WC io no mahatonga ny olona mihina kisoa. Ary na hainao meno io tokoa ary mety io ny anisany mbola ao am-ponao mihitsy dia hinananao zava-badiana sy biby maloto. Ozy ny olona sisy miditra amin'ny vava ireny maloto io zareo hoany daholo zany na kisoa na voalavo na bibilava fa tsy izany maloto io. Tsy izany mihitsy nefa resaka tiany Jesosy tenenina. Ny problema teto raha vakintsika manomboka ny andininy voalohany io matito fadimy io dia izao zavatra nitranga. Ny mpianatra Jesosy ny jiosy dia misasa tanana foana. Miditra ao amin'ny tempoly tia manasa tanana ny jiosy. Miditra ao amin'ny tempoly alohan'ny hivavaka dia sasana manomboka iny, sasana ny tanana. Rehefa hisakafo ka ny jiosy mihinana amin'ny tanana dia sasana ny tanana. Sasa tanana tsara mihitsy dia sasa tarehy. Dia tonga avy ny mpianatra noana. Sao dia miditra ao ambany dia ninana ny mpianatra tsy ny sasa tanana. Dia nomeny ny fariseo tsiny hoe fa maninona mpianatra tsy manasa tanana vao mihinan-kanina. Mihinana maloto kely, maloto kely izy ny mpianatra. Dia toy Jesosy ny anitsy hoe tsisy io izy Jesosy raha mihinana zavatra maloto eo izy Jesosy. Tsy hoe maloto ahoana moa zany tsy mihinana maloto ny mpianatra fa hoe maloto ny tanany. Zay matsy ny tanjon'ilay mividy manadio tanana mba tsy hoe avany ianao mety avy nandeha nikapa hazo ianao na avy nandrafitra ianao na avy tsy fantatra avy nalao vovoka ianao na ohatr'izany dia raha tonga dia iny nisakafanao dia mety maloto ny tananao. Zay zany dia hevitry ity teny ity. Dia tian'ny fariseo mpianatra io tsy manasa tanana dia io Jesosy ka io sisy Jesosy nareo sarotiny amin'ny zavatra ohatr'izany. Iny eo Jesosy raha miditsany ary io sisy amin'ny zanantsika misy kakana be fa tsy manasa tanana fa avy nalao vovoka dia isika be kakana. Hoy Jesosy iny ke miditra amin'ny vava dia makato amin'ny kibo dia mandeha mivoaka any amin'ny toilette tsika dia lasa dia mivoaka any. Tsy problème Jesosy zany. Jesosy tsy hoe vorehetra. Ny jiosy mihinana amin'ny tanana. Ny jiosy tena mihinana amin'ny tanana. Ny jiosy rehefa misakafo sady matory rehefa minolentana tsy lany ohatr'izao dia ady miresaka. Ny jiosy rehefa misakafo ela be izy misakafo. Eo ny azy fotoana mamy mihitsy ny zany mahatonga Jesosy matetika dia miara-misakafo amin'ny olona foana. Tsy dia tena misakafo fotsiny ny atao fa makaina misakafo miresaka. Zay aloha zany eto zany tsy resaka hoe minana ny daholo amin'izay zava-badiana fa le tsy ny sasa tanana ny problème Jesosy hoe eto ny olona izy Jesosy zany ny problème hoe tsy ny sasa tanana. Ka no havatra ho anao io sisy miditra vavao dia mivany amin'ny kibonao dia lasany amin'ny fivoahanao zany ve problème anareo fa ny tena tandremo izy Jesosy. Zay foana io foana no ararotin'ny olona mpitondra fivavahana apresian'ny olona hoe apresiana ny olona hoe hoany fa azo hanina ny zavatra rehetra fa Jesosy ny teny hoe tsy izay miditra amin'ny vava tsy izany mihitsy fa resaka fo ny tena zana-tiany Jesosy tenenina eto. Hoy Jesosy hoe tsy izany ny tokony problème fa ny tokony problème inona no mivoaka ny vava. Tsy miditra amin'ny vava zany hoe tsy sasa tanana fa iny tsakotsakoana dia iny dia lany vavony dia ao amintsika koa misy efa vitan'Andriamanitra misy efa za moa tsy mahay science fa efa misy senanga eo miady amin'ny loto mielimine an'ireny loto miadytsika nge miady amin'ny loto azonareo miady amin'ny loto miadytsika dia manavaka ny madio sy ny maloto dia zay ny asan'ny ady filtre sy manadio tsy haiko tsara moa ohatr'izay le izy. Ka na tsy tafasasa tanana ary ianao sakafo tsy izany le tompoko ny problème fa ny problème ny mivoaka amin'ny vava tsy ny miditra amin'ny vava fa ny mivoaka amin'ny vava satria izao hoy ny tenin'Andriamanitra fa izay mivoaka amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo ka izany maloto ny olona fa avy amin'ny fo ny voahan'ny sain-dratsy. Izao zany ny Jesosy tsy ny miditra amin'ny vava ny problème fa ny mivoaka amin'ny vava satria ny mivoaka amin'ny vava dia avy ao anatin'ny fo izay avy ao am-ponao zany
dia mivoaka amin'ny vavanao. Raha tsara ny ao am-ponao dia tsara ny mivoaka amin'ny vavanao. Raha ratsy ny fonao dia ratsy ny mivoaka amin'ny vavanao. Dia any ny sorsa tokony ho tandremana. Fa rehefa tsara ny fonao, tsara daholo ny mivoaka rehetrarehetra eo. Na ny fihetsika ao tsara, na ny fijerinao tsara, na ny fiteninao tsara. Rehefa ny any amin'ny fonao, tsy ny any amin'ny saina fa ny any amin'ny fo. Alao lavitra ma mbola tsy mahatsiaro tena, izay fony tsy mitepitsony. Fa ny tena Andriamanitra dia miteny fa mbola misy azo antenaina ho azy rehetra velona. Ny atao hoe velona efa mbola mitepy fotsiny fo. Ny ordinaterantsika reto dia gagitsika efa vonoantsika ny ordinaterantsika. Ka ilay vonana tsy velomintsika, fa velomina io afaka ilay vonana daty androany, tsy diso ny datiny io, tsy diso ny lerany io. Satria maninona? Anatin'ny tony ordinaterantsika tony dia misy pile zay fisaka kely. Io pile io dia soloina isa taona. Na isaky ny herintaona sy tapany, soloina io pile fisaka ny ordinaterantsika ireny misy zay pile fisaka kely zay izy. Ny asan'io pile fisaka kely io dia na dia maty aza ny ordinaterantsika, na dia midesarge aza ny ordinaterantsika. Io pile kely io mbola mampiodina ny famataranandro fotsiny. Miodina foana ny famataranandro na lobaty aza ny ordinaterantsika. Ny fotsika dia ohatr'izany. Tandremantsika io mahavelona antsika. Ary ilay tandremana dia kojakojaina. Tena tandremana. Tsy avela voaloto io. Fa raha io ny voaloto, dia maloto koa no mivoaka amin'ny vava. Raha io ny maratra, dia ratra no mivoaka amin'ny vava. Raha io ny maniasy, dia efa niasy ihany no mivoaka amin'ny vava. Hoy izy ny tena hoe tandremana ny fonareo mihoatra. Izany hoe raha misy tokony ho tandremana dia ny fo. Be dia be zany hoe tandreman'ny olona fa ny sorsa ny fiaingana dia ny fo. Halleluja. Amen. Ny fotsika. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Matitoko 5 any. Sambatra no madio koa amin'ny dininy Matitoko 5 any. Sambatra no madio koa. Fa izy no hitan'Andriamanitra toy tena nataon'i Jesosy amin'ilay sambatra rehetrarehetra eo andininy 9. Sambatra no madio koa. Fa izy no hitan'Andriamanitra. Tarao. Any amin'ilay fo madio ny fonao dia mahita an'Andriamanitra fotsiny ianao. Maloto ny fonao dia tsy mahita an'Andriamanitra ianao. Ary maloto fo io dia tena tsy ahitantsika an'Andriamanitra tokoa. Ary efa tsy mahita an'Andriamanitra sika dia tsy misy fiainana ho antsika. Saika izay antsika kely Kaina. Dia tena ratsy any amin'ny Kaina. Any amin'ny Kaina. Any amin'ny Genesis misy tantarany Kaina fa tsisy hoe Kaina koa ilay Kaina toko 4. Genesis toko 4 dia amin'ny Kaina sy Abela. Teto zany tsy vakitsika fa lava be ny fotoanantsika moa androany somary ho fohy dia fohy ny fandarantsika ny antony efa tara-bitsika vao nanomboka dia tsy nijofontsika zareo any amin'ny tany Arabo sy any Madagasikara any satria any laloatra nefa mbola hiasy ireo olona ireo. Izao zavatra nitranga nanao fanapitra Kaina sy Abela. Dia nanao nitondra ny vokatry ny tany Kaina, ny Abela kosa nitondra voalohany teraky ny ondriny izay natara. Dia neny Abela nankasitran'Andriamanitra. Fa izao, i Kaina kosa, vakitsika Genesis toko 4, izay vakiko hainkaingana mihitsy. Ary Adama nalala ny Eva vadiny, ka nananaka Eva dia niteraka ny Kaina. Ary izy efa nazazana tamin'i Jehova, ary niteraka ny Abela rarahany koa izy, fa Abela dia mpiandrondry, fa Kaina kosa dia mpiasa tany. Ny atao hoe Abela dia hoe fofinaina, na hoe zava-poana. Ary rehefa afankina zany dia nitondrany Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra an'i Jehova, fa nitondrany Abela kosa ny voalohany teraky ny ondriny izy amatavy. Ary Jehova nankasitraka ny Abela mba mifanatiny, fa Kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Dia tezitra indrindra Kaina ka nanjombona ny fanahiny. Io tsy vitan'ilay mpivady fampilongolongo fotsiny ao an-trano, dia ny hariva fanaraka ihany. Fa io fotsika io no tena tian'Andriamanitra alovatsika, satria io koa no tia midevoly hazakazahana indrindra. Ny fotsika fotsiny ny dirany dia tezitsika. Ary rehefa tezitsika, tsy mba tezitezitra tsotra. Jesosy nge raha tezitra ny avana
teo amin'ny tokotany tempolo jesosy tsy nao zavatra mihoatra tsy hoe tena tonga dia tena tsy azo ikisoka tonga dia miady aman'olona tena namelaka tahamain'olona tsy izany tezera ozy jesosy fa aza manota fa ny devoly kosa rehefa tetsinao ka hararotiny devoly sady tetsinao manota ny mamon'olona ny potika ny fiainanao tetikaina naloto ny fony tsy nitandrina ny fony kaina nitarika inona nitarika famonony amin'ny Abel lasa fielonana dia nitombo isan'andro ne nitombo tsy namelany ka tsy maty dia ny vonony inona no nitranga tamin'izany 9:20 any ankehitriny dia voaozina ianao hiala amin'ny tamonenanao ny tsy fitandrimantsika ny fotsika raha tsy mitandrina ny fotsikitsika dia tsy madio am-po zany tsika dia tsy mahita an'Andriamanitra tsika dia maninona tsika voaozina tsika tonga hatramin'izany mihitsy iravana ny tsy fahadiova am-po zany no mahatonga antsika mitandrina mafy dia mafy dia mafy ny fotsika arovo ny fonao tadidiko foana ho aho le ranabavy le avy ny irana andeha hivavaka izy akanjo fotsy izy andeha hivavaka hitandrina sabata avany tonga dia nisy tôbila mandeha mafy hoe dia nitsahany le fotraka le raha mipotaka tonga dia tena amin'ny akanjo ny ranabavy andeha hivavaka tonga dia nirakoraka ny olona misy amboteazy tereo dia tavajanona teny tôbila mandeha mafy taozy ny olona fa io fa nandoto ny akanjonao andao aza melana ranabavy a ny akanjonao fotsifotsy be zao ko sakosaroa ny olona koa hitanao rehefa le manisy le vira sy karbonetra sy sira sakosaroa zany eo amin'ny toeranao iny le devoly manaroatra iny raha zany atao an'izao tsy mba manay akanjo fotsifotsy tsara tany ve dia olona manao koraha tsy izy ireny manana tomobily sendra mba manana tomobily moa dia zany naprisian'ny olona izy anenjika le olona tokotry hoe hiady zao ny teny le ranabavy io ao izy ny akanjoko io izy efa nolotony dia ny voko koa dia avela lotony tsy maneno ny lasany izy nihitra tany am-piangonana izy mivavaka miaraka amin'ny akanjo maloto miaraka amin'ny akanjo maloto fa ny fo kosa madio ary tena hitan'Andriamanitra akanjo zany azo sasana ny fonao io raha maloto raha an' Jesosy ihany mahadio an'io ary tadidio fa raha anatin'ny herinandro ianao maloto fo nefa ianao tsy voadio tsy nangata-pamelana tsy voadio fa manao foana na bala ngeravana tao amin'ny baiboly tao le vadin'ilay vehivavy vadin'ny Davida iny areti-po tsy nitandrina ny fony Davida nomena fanomezana avy ny vadin'ny fanomezana i Abigail resaka fananana kely nomena sakafokafo tao amin'ny fitehirizana nomena andry Davida sy Maria nampijanona ny fony tezitra be tonga dia nijanona ny fony tsy nitandrina fony za tenako anareo efa tantarako anareo foana fa za dia olona tena manana areti-po taloha mbola vao manomboka 5 taona 1 taona 7 taona 8 taona 10 taona dia za olona nitandremana be ny foko dia tabonany amin'ny manana professeur mihitsy tsy haiko raha mbola any zany professeur Rejo spesialista na fo nalaza be tao Madagasikara zany dia narahany zany tonga any amin'ny brona dia aray dia andany andro anankiray tsy mianatra mihitsy tamin'izany fa atao UCG isam-bolana dia ino na fitepon'ny fo dia fitepon'ny fo io ravana taloha tsy normal misy fotoana izy io zay vao mitepo dia mitepotebo be ireo dia mijanona ny olona rehetra hoe tink 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 namana hoe tsy normal mihitsy ny foko taloha dia mora maratra dia mora tezitra dia mora malahelo dia amin'ny zavatra tsisy dika anataloha dia tonga dia tezitra maheno hira za taloha teneniko anao miheno hira io sentimental loatra dia io foko tena narefo
fa zao isorina an'Andriamanitra, fanamboaran'Andriamanitra ny fo. Nahita indray andro raha marary fo ianao dia misotro rano mangatsiaka asiana siramamy vao fo vao maraina, rano iray vera asiana siramamy, dia lasa tokoa fo isaky ny fo tsy adiniko tamin'izany misotro rano siramamy amin'ny vera. Dia ny ao an-tsaiko koa mieritreritra tena mampilamina ny fo ty, tsy fantatro, tsy haiko na voazavatra ara-tsiantifika izany ara-tsiansa izany hoe mitombona ve izany, fa ny zavatra fantatro mitombona tamiko satria maninona izany efa za mihitsy ny vonona hitandrina ny fo dia nitandremako ny fo. Maninona rehefa miheno hira mitomany rehefa maheno hira, io hira io izany tena mitomany mihitsy miheno ny hira io alindra re tsy fantatro hoe izay lazainy misy hiran'ny David Anita izay zao tomamby hiralira mampotry matsara ary mamparelo be izany. Eny izy resaka fitroatran'ny tany, resaka volkano, roro-tany, resaka toetrandro kely izy taty aoriana vao nieritreritra eny ary nampitomana tamin'iny hira iny, fa ilay hira io izany tena malahelo be izany miheno an'ilay hira. Misy fotoana mihidy aman-trano anatin'ny alina be io rehefa matoa dia miheno hira, miheno an'ireny country music ireny. Za tia country be io dia mamina vila dia malahelo dia izany ny fiainana taloha. Ohatran'ny slow indien ihany. Ohatran'ny slow indien ihany e. Fa nanomboka teo dia nitandremako ny fo. Fanampian'Andriamanitra. Ary nanomboka teo dia vao misy zavatra hitako eo mitady atezitra dia miezaka ary tsy ho tezitra. Dia miezaka miala zavatra, mividy lalana ako. Vao mitady hifanena amin'ny zava-mampalahelo dia mividy lalana mba hitandremako ny foko. Tady hifanena amina olona matezitra dia mividy lalana. Misy ohatr'izany mihitsy ravana. Misy fotoana rehefa ohatra hoe ity olona ity ahaso rena dia miezaka mividy lalana. Misy olona zay taloha mpifandray amiko. Vao hiantso an'izay olona izay dia fantatry hoe hifampitezitra. Tody tsy atsoka. Tody hoe mahatrampina ty hoa ty dia anao miresaka tsy hitako miresaka mihitsy hoe nitandrina ny foko. Zao androany malina eny. Androany ma tsy fetin'ny maty ho an'ny olona eny amin'izao tontolo izao. Dia be dia be mihitsy zao eny an-dalana eny. Aty misy izany ohatra nisy accident teo an-dalana dia rehefa fetin'ny maty dia tonga hoe fianakaviana teo amin'ny nahafaty an'ilay havany dia eo masiny voninkazo amin'ny sisin-dalana. Efa tandrenareo dia andafy asina voninkazo eo amin'ny sinoa indonésien. Indonésien. Dia hitana dia misy olona izay teny tamiko hoe misy olona izay hono maty zanaka efa ela. Dia vao hoe akaiky voalohan'ny volana novambra io, herinandro voalohany izy dia efa tsy miasa. Andeha ho eny am-pasana hitomany an'ilay zaza. Io manana herinandro zany izy io manana alelovana. Za tsy miteny amintsika mihitsy aza tsarovana ny zanantsika raha sanatria maty. Aza tsarovana ireny havantsika maty ireny. Tsia, fa za kosa miteny antsika tandremo ny fonao mihoatra ny zavatra rehetra. Tandremo. Za misy an'ireny zavatra ireny hoe zavatra mampalahelo. Eviteko mihitsy mijery ny zavatra mampalahelo be ireny eo amin'ny réseaux sociaux, zavatra mampalahelo, zavatra mandona fo, zavatra accident mahatsiravo. Za zany eviteko ny mijery an'ireny sary ireny. Satria maninona tandremako ny fo. Tandremako ny fonao. Fa raha io ny vao kitikitika dia vao kitikitika ny fiainanao. Raha io ny vao maharadratra ny fiainanao. Raha io ny kirobarobaka tsy afaka hitehirizanao ninona ary tsy afaka hitehirizanao tenin'Andriamanitra, tsy afaka hitehirizanao hery, avy ao amin'io ny aina, avy ao amin'io ny zavatra rehetra ny aina. Ary aza adinonao fa io ny fitoeran'Andriamanitra. Aza avelanao mitoetra anaty zavatra ravarava sy potipotika sy mitoro sy maharadratra Andriamanitra. Fa tandremo ny fonao mihoatra noho ny zavatra rehetra fa io ny havian'ny aina. Io ny havian'ny aina. Ny tenin'Andriamanitra rehetra izay renao eto, izay renao eo amin'ny fiainanao, ao am-po hitehirizana ireny. Feno io tenin'Andriamanitra fa izay tehirizana. Misy fotoana tsika mila mievite mihitsy ny zavatra mampalahelo sy matezitra aman'olona. Aza atao miditra ny sainako misy fotoana misy olona miresaka zavatra aminao. Dia indraindray ianao miezaka miinsiste, inona ary teneniny zareo dia manontany olona. Mazava miteny hoe evite eo izany. Jereo ny tenanao, arovo ny fonao, aza mieno izany ny zavatra izany. Fa tsy rehefa zavatra ratsy resahanao dia aza mieno. Na tsy henonao izany tsy maninona. Isaorina misy fotoana rehefa nofosain'ny olona, nresahan'ny olona. Eny ve mba mpanjaka? Inona koa fantatrio amin'izay maninany? Dia io tena nataon'Andriamanitra tahaka ny marenina. Tsy nahareniny iny ny Saoly ry havana.
ina mahatonga ny saoly vitan'andriamanitra mihitsy sy namparenindrenina ny sofiny mba tsy handotony fony. Halleloia. Tsy maninona raha marendrenina ny sofinao aza izahanao fantatra atao inona mo teny nombana inona mony maninona tsara io anao manomboka voadoina le fo manomboka maroatra le fo ary iny le ararotiny devoly mahavita mamono mihitsy ny olona tezitra dia mahavita mamono olona ny fo ny angia fitao amin'ny fo daholo iny tandremo ny fonao mihoatra noho ny zavatra rehetra mihoatra noho izay rehetra azo tandremana dia tandremo ny fonao. Sambatra ny madio am-po fa izy ny hitan'Andriamanitra. Tsy izay miditra amin'ny vava ny problema fa ny mivoaka ny vava. Raha zavatra tsara ny ao am-ponao, zavatra tsara no mivoaka ny vavanao. Ndao mba fenao zavatra tsara mivoaka ny vavantsika, ndao mba fenao zavatra tsara mivoaka ny vavantsika, ny saintsika avy anatin'ny fontsika no misy an'izany rehetrarehetra izany. An'Andriamanitra ny voninahitra mihitsy fa voarainao ny afatra androany dia ndao ataontsika ity. Ndao aloha izara fahatsapantsika. Misy aminareo ve manana zavatra nahakasika atao anatin'izay teniny zarentsika izay. Raha misy manana nareo ino ny kantoko rado akiradio. Rado akiradio dia manasa anareo iantso. Alleluia. Iantso amin'ny messenger raha izara fahatsapana nareo. Inona no voarainareo tamin'ity androany ity dia afaka manao appel isika mizara fahatsapana. Tany tompo ary efa misy appel miditra ato ohatra ny tapaka indray atao mbola tapahana tojo Halleluia. Ndao ary loha ary aso asiana sary. Halleluia. Izara fahatsapana misy roa na telo aminareo izara fahatsapana. Inona moa le fahatsapana? Inona zavatra voarainao tanatin'ny toriteny dia inona zarainao eto tsy ataonao mihoatra ny 2 minitra ny zavatra izay teneninao. Ndao rehefa androtsika ary raha latojo. Inona ary no voarain'ny tojo tamin'ity androany ity. Jesosy fitarehatra dia mankasitraka anareo lona vata amin'ny toriteny fa nampahery sady nampianatra tena voraiko na zavatra tena sabika ny fo ary raha vao tsy voatandrina teo koa dia afa manao foana hoe tamin'ny Jodasy koa zao dia tena hoe nidiran'ny devoly mihitsy ny fono ohatry ny nabara teo koa dia lasa taka ny maty mihitsy koa mijanona ny fono dia ohatry ny kaina teo koa tena hoe hoe nitezitra fotsiny dia tena nampatonga azy mitonga tany amin'ny mpamoana olona dia nampianatra be zany sady hoe mitandrina ny fo namporisy tandrina ny foa dia mankasitraka anareo tahaka Jesosy taoty. Alleluia. Mankasitraka indrindra andalatoditsika tanatin'izay. Sotra tojo tamin'ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra manankirepasoavina ny amaly fitianao mahafinaritra be ny fizarana fahatsapana fa tena mampahery ary mamelombelona mamelona ny toritentsika mihitsy. Halleluia. Ka dia isaorana anareo izany fizarana fahatsapana zany. Ndao ary tsika piditra olona hafa indray amin'izao fotoana izao dia ndao ampanosotsika ny anabavitsika. Aseo mbola tsy tafiditra izy rehefa tafiditra izy asika feo ihany. Halleluia. Sady mitady ny sarina satria olona tsy dia matetika piditra eto izy tsy tafiditra anabavidomona. Ndao rehefa anosotsika aloha ary raha anabavitsika lina. Halleluia. Avy mety tafiditra ihany raha anabavitsika domona satria domona no ny andro nefa tsy tafiditra izy. Lina anao ny fitenenana. Inona ary no azonao zaraina androany tamin'ny fahatsapana renao teo. Mankasitraka pastera mandeha fitenenana dia fahiny Jesosy ianao dia fahiny Jesosy ika manakalo. Ny asa ny tena nakasika ilay hoe Andriamanitra afaka mitoetra any amin'ny fony biby na eny amin'ny vatolampy na amin'ny voninkazo. Tena hoe atofotsika ilay ihany dia tena hoe tena zavatra sarobidy lehibe ho an'Andriamanitra tokoa ny politika. Dia tena mila tandremana tokoa mba tsy ho voaloka ny zavatra rehetrarehetra dia tena nakasika dia asa pastera dia
mankafitaka indrindra tain'i Jesosy. Halleloia, amen. Alleloia, mankasitraka indrindra anindranabavy a linatsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Andriamanitra manankiream-pahasoavana ny amaly fitianareo. Mahafinaritra be io fa za aloha dia misaotra anareo amin'ny fizarana fahatsapana ataonareo io a, fa na dia za izay mitory koa ary dia tena tsapako mihitsy hoe tena verina miheno ilay toriteny mitoriako a, miheno ilay fizarana fahatsapana izay ataonareo. Andao ary ampandrosotsika indray ary a zareo any Kanada. Ranabavy a Marina Tiana, inona ary ny fizarana azonao atao androany? Vita ihany pasitera dia ny zavatra fahatsapana zaraika izany hoe tandremana fo mba hadio ahafahan'Andriamanitra moramora miditra amin'ny fiainantsika, satria raha ohatra hoe maloto foana ny entina ohatra mandritry ny herinandro dia mavesatra be izay. Ka sitraka tain'ito daholo. Alleloia, mankasitraka indrindra anao ihany koa, ianao ny saorana dia mitombosa dia mitombo fahasoavana daholo a, dia nareo izay nizara fahatsapana teo dia Andriamanitra manankiream-pahasoavana ny hamaly fitianareo. Halleloia. Mbola misy ve ao ambadimbadika ao a izara fahatsapana? Raha mbola misy ao a dia ho ampandrosotsika izy amin'ity androany ity. Miandry kely anazy tafiditra isika. Halleloia. Tain'ny tompo ary ranabavy tomonina anao ny fitenenana, inona ary ny fahatsapana azonao zaraina androany? Dia manoloana fiadanan'i Jesosy Kristy koa amintsika rehetra amin'izao izao dia ny fahatsapana azoko moa izany androany a dia tena hoe marina be amiko mihitsy ny toriteny androany hoe tandremina fo mihoatra an'izay rehetra tandremana, satria za moa dia olona mora tezitra sy ohatr'izany raha vao misy zavatra kely dia tena hoe androany izany tena hoe tsapako amin'ilay tamin'ny toriteny androany, tena hoe mila tandremina tokoa hatrany fo, satria ny fo izany dia tena hoe tena sarobidy indrindra eo amin'Andriamanitra, dia tena hoe ny fontsika izany dia tena hoe tian'Andriamanitra hitoerany teniny mihitsiny a, ary tena hoe tiany hanjakany mihitsy ny fontsika tsirairay avy, dia tena hoe mila mitandrina ny fontsika izany tsika isan'andro isan'andro. Dia izay izany ny fahatsapana azoko androany dia mankasitraka indrindra tompoko dia tahiry Jesosy. Alleloia, mankasitraka indrindra miezaka mitady ny sarinao za tato ohatry ny tsitako aizany no misy an'ilay sarinao iny ranavavy domona, meka sarineny ny apotrako ato fa sarineny no mbola ata. Alleloia. Tahiny tompo, mbola izara fahatsapana ihany koa tsika, ampiditra olona hafa vaovao indray tsika. Alleloia. Izy andray ary no ampidiritsika. Dao ary ampandrosotsika indray ny anabavintsika Rosemina izara fahatsapana ihany koa amin'ity androany ity. Rosemina, inona ary ny azonao zaraina androany menanao ny fitenenana? Tain'ny tompo tena tsika rehetra fahalalànareo aloha misy manome fankasitrahana ny teny mamina ataonareo tamin'ny rehetra tamin'ny anniversaire amin'ny Vatisavy. Dia ny fahatsapana rehetra izany ny pastera tamin'ny hoe amin'ny aroviny fotoana dia roa andro taloha teo dia tena nahatsapa mihitsy hoe ny profety ohatran'ny hoe namboarin'i Jesosy tena namboarin'i Jesosy moa fa tsy oetiny fa ohatran'ny tsy mahatsiaro hoe misy alalehelo na fiahiahiana izany mihitsy, fa nahatsapa izany efa efa elaela izay dia fidirana voavolena moa izany no ataoko amin'ny andro lehiben'ny zabaray Vatisavy ity. Dia fahanonjaran'izany aminareo fa fifaliana foana miaraka amin'ny Jesosy dia revana fifaliana foana miaraka amin'Andriamanitra dia maheleza antsika rehetra tamin'i Jesosy. Alleloia, mankasitraka indrindra ny ranavavitsika Rosemina tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Misaotra anareo rehetrarehetra, nareo ray, roa, telo, efatra, dimy menadaha nizara fahatsapana teto androany. Andriamanitra manankiream-pahasoavana ny hamaly fitianareo, mitombositra
dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany a makasitraka fa dia fiaraha-miasa tokoa ny ataonareo ary asan'Andriamanitra ny fizarana fahatsapana satria mampahery anay rehetrarehetra, mampahery ny mpitoroteny, ny mpamelabelatra ary mampitsatsiahanay a ny point ngezabe tokony ho tsarovana anatin'izay tenin'Andriamanitra ny zarena toy izay. Mankasitraka izy menakavy dia samita in'ny tompo a isika rehetra. Ndao ary anao hina anankiray tsika dia hivavaka antsika aorianan'izany a. Ndao angatantsika ao anatin'ny tety samy miteny hoe Jesosy a ity ary ny foko e tefy feo mba homendrika anao a tefy feo mba hoanao. Amen. Amen Jesosy. Sotranao zay Jesosy ny amin'ny fotoana androany. Mankasitraka indrindra Tompo ny amin'ny fitantananao a ny fiainanay tamin'ity androany ity. Misaotra ny amin'ny fandarana tsy navelanao tapaka Jesosy. Isaoranay anao zany. Tena zava-dehibe zany Jesosy. Misaotra ny ahafantaterahan'ny fotoana. Misaotra fa nomba anay tsiray avy teto ianao. Ho anao ny voninahitra. Na io Jesosy zany teny zany amin'ity androany ity. Mba tena hoe tsy ho verivery maina fa tena niry any am-pona itoko. Manomboka androany Andriamanitra dia engane Jehovah Andriamanitra
mba samy hitandrina ny fonay ho voatandrina ny fonay rehetrarehetra reto. Tena mamponay tokoa zany hitandrina ny fonay mihoatra noho ny zavatra rehetra zay azo tandreman'Andriamanitra. Satria fantatra efa ino nataonao sarobidy indrindra. Ampianaro ary zay hitandrina ny fonay Andriamanitra. Ampianaro fa nanay io fonay io mora maratra, nanay io fonay io mora maloto. Arovy Andriamanitra. Arovy amin'ny ratsy zay. Arovy satria tsy mahay miaro ny tenanay zay. Arovo ny fonay satria ianao no mahay manafina an'io Andriamanitra. Ianao no mahay manaloka an'io Andriamanitra. Dia arovy amin'ny asa ratsy ny Satana. Aza ampianao moly idirany devoly. Aoka ny fihetsepon'ny rehetrarehetra tsy azony devoly ararotin'Andriamanitra. Fa okenao ny anapaka sy toetra ao am-ponay Jesosy malala. Oka ho fitoerana mahafinaritra ho anao ny fonay Andriamanitra. Oka ho fitoerana mahafinaritra ho anao ny fonay Jehova Andriamanitra. Voninahitra hatramin'izay dia mandrakizay ho anao rery ihany. Tahio Jesosy malala ô. Tahio ity fonay ity. Mba tsy hidiran'ny ratsy ka hivoahan'ny ratsy aty am-bavanay. Aoka ny teninao masina no voatahiry ao. Fa aina ingeo anay Andriamanitra, fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Raha very ange ny teninao Andriamanitra dia tsy misy azonay atao e. Dia tsy voatahiry ato anatinay ny teninao. Dia tsy manana ny teninao zay. Dia resy amin'ny fiainana zay. Fa tahio kosa tsirairay avy Jehova Andriamanitra. Neo anay ny hery ahafahanay miaro ny fonay. Anana fo madio lalandava. Anana fo meny fianjakanao lalandava Andriamanitra. Ramin'izay ka ho mandrakizay Jesosy any. Feno itenao am-ponay. Okenao nitoetra ao am-ponay. Azaveranao itoeran'ilay ratsy mandrakizay. Fa enao Andriamanitra. Enao. Halleluia. Dia raha azo saotra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Beny tsy voalaza anay Andriamanitra. Fa angatahako kosa ianao Andriamanitra. Anampy izay rehetra tsy ampy. Ary raha misy tsy voalazako no fahakezan'ny fahalalako sy ny fahafohizan'ny fisainako, dia ianao Andriamanitra no ameno amin'izany. Be zavatra tiana angatahana nefa tsy takatry ny saina, nefa mihoatra lavitra anao izay nieritreretinay, oko tonga aminay tsirany avy izay tonga eto. Tamin'ireto olona izay nafoy fotoana, nafoy andro, Jehova Andriamanitra angatahako aminao mba malifity azy ireo ianao Andriamanitra. Dia omeo azy ireo ny fiadanana, omeo azy ireo ny fitsarana, dia omeo azy ireo ny fitahiana sy ny fanambinana. Voninahitra ny manao hatramin'izay dia mandrakizay a. Halleluia. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena. Ndao mpandrotsika nababitsika Lovely Tina ivavaka ho an'ny firenena. Anao fitenenana raha nabavy Lovely. Halleluia. Makasitraka pastera name fitenenana dia mbola iara ivavaka aritsika. Ry Jehova Andriamanitra rainay tsara sady masina indrindra izay ny an-danitro. Mbola faly misaotra anao indray izay Jesosy malala ny amin'ny fitiavanao anay Jesosy, ny amin'ny mbola nanomezanao anay indray izany tena mamy izany Jesosy. Dia tena hoe mino Jesosy fa nikasy tamin'ny fonay tsirairay avy izay hoe tonga ny ainy tetra ianao tamin'ny teny ity Jesosy malala. Dia tena nisaorana ianao izany fampianaranao anay izany Jesosy malala indrindrandrindra momba n'ity fonay ity Jesosy. Dia ty kolokolo ty fonay ity sanandro ane izay tsirairay avy Jesosy malala izay anisany hoe tova iray izay nomenao anay ity Jesosy. Tena hoe tova iray miravaka Jesosy mba hahafahanay mandray ny teninao Jesosy, mba hahafahanay Jesosy malala mitahiry zavatra tsara ho anao Jesosy. Dia aokan'izany fonay izany Jesosy malala mba hitoeranao mandrakariva Jesosy, mba ho fo hitianao mandrakariva Jesosy malala. Dia mba fo azoto Jesosy, azoto hikolokolo an'izany teny mamy avy aminao izany Jesosy malala. Dia tena koa Jesosy izay dia tena hoe mitondram-bavaka izay ho an'ity firenena ity Jesosy, amin'ny firenena malalanay izay hoe tsy adininay Jesosy. Fantatra ao tsy miafina aminao izany firenena malagasy maminay izany Jesosy. Misy amin'ireo malagasy ireo Jesosy tena hoe
betsaka mandrea ny teninao jesosy sy betsaka jesosy malalo no mahafantatra anao fa mbola tsy tena hoe mety mitahiry ny teninao jesosy ao anatin'ny fony jesosy malalo dia aokanao jesosy malala ikasika an'izany malagasy izany jesosy malala mba tena hoe hiova tena azoky hitady anao jesosy hitodika aminao jesosy malalo dia tena hoe izany fotoana izany ilay jesosy mba tena ho anaikitra ny tanteraka ao anatinao ny mombamombanao rehetra jesosy malala dia tena hoe anana fifandraisana aminao ikolokolo an'izany fifandraisana izany aminao jesosy dia tena hoe mino fa ny olona tsirairay avy izay tonga ny ainy teto jesosy nizan'izy izy nangeta ety nizan'izy izy jesosy maniry ny andray anao anatin'ny fony dia tena hoe hiasa amin'izany olona izany neny anao jesosy dia inoko fa tena inoko jesosy malala fa tena hoe nanatrika ilay tsirairay avy teto anao namango ny tokantranon'ilay tsirairay avy teto anao jesosy amin'izany teny mamy avy aminao izany dia tena hisorana ianao izany jesosy voninahitra ao anao rery ihany hatramin'ny talondritraka ao mandra izay dia raha hisaraka eto izay atoro jesosy dia tena hoe ny anjelinao hiavana ilay tsirairay avy dia tena hamoana indray rapiso dia mbola hoeniky ny fitiavana anao indray izay jesosy malalo alleloia amen. Alleloia. Nankasitraka ninona ny ranavavy laobilitsika eto anatin'izay vavaka ho an'ny firenena mahafinaritra be izay dia Andriamanitra manankirepasoavana zany amary fitianao laobilia dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Misaotra nareo rehetra ny anamainsoa tamin'ny toriteny ranavavitsika Suzelle tamin'ny vavaka fanomboana. Jesosy amary fitianareo. Misaotra nareo rehetra ihany koa izay tonga niaraka taminay teto androany ny aritory na fifotoana. Andriamanitra manankirepasoavana amary fitianareo. Misaotra nareo. Mbola sy tokony amin'irao lanitra jesosy na tahiny tompo mbola kakoa tahiny tompo mbola velona iny somatsatsy dia rapitso indray tsika dia efa mioneto rapitso amin'ny sivy sasany alina tahaka izao ihany. Tahiny tompo mahirezatra ny hatrany Andriamanitra ny ombantsika rehetrarehetra. Halleluia. Amen. Aki radio point radio 1 2 3 4 5.com ahafahana omeny nojapeo aki radio mandeha isaky ny misy rotesaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina. Tahiny tompo daholo.